faly de faly tokoa raha nahavita dingana ray lehibe teo amin'ny sehatra africaine zany ny Barea de Madagascar tamin'ny COJAFA 2015 ty satria laharana fahatelo tamin'ireo firenena 700 nandray anjara. Firenena 700 zay azo lazaina hoe anisan'ny sankany indrindra moa zany aty amin'ny tany africaine atsimo zay nahitana ireo ekipa vavana toa ny Afrika Atsimo, ny Tanzambiana, ny Mozambikiana, ny Ghaniana zay nasaina manokana tany. Teo ihany koa ny Botswana, Tanzania, ny Namibiana dia tao anatin'izay lalao COJAFA 2015 zay teo amin'ny laharana fahatelo nisy amin'ny Barea de Madagascar zay vokatra tsy de napozy ny olona rehetra na teto toerana na zareo tany Afrika Atsimo satria anisan'ny hoe voakilasy ho isan'ny ekipa madinika ihany ny Barea de Madagascar kanefa moa no niezaka rehetrarehetra izay nataon'ny mpilalao sy ny mpanazatra ary indrindra ihany koa ny fanampian'ny fédération malagasy ny baolina kitra dia nahavita an'izay dingana lehibe zay zany ny Barea de Madagascar dia irina hitohy tsaratsara kokoa hatrany zany. Tena nisy herijika nahafahana naka ny toerana voalohany satria rehefa tena nandeha ny fananana dia hita fa tsy de mifanalavitra amin'ireo firenena any Afrika ny mpilalao baolina malagasy fa teo amin'ilay fahazarana teo angamba no somary lesiko kely hoe tsy de zatra mandray anjara amin'ny lalao matetika ohatrandray ny Barea de Madagascar satria tany amin'ny taona 24 zany hoe efa 7 taona lasa no nandraisana anjara tamin'ireny dia aty amin'ny 24 indray zany hoe mbola niverina ny zatra n'izay ihany zany ny Barea de Madagascar ka teo ny somary lesika hoe somary nitandresatra ihany ny avizana amin'ny ankapobeny dia izay no anisan'ny hoe lesiko kely tsy de tena nazahoana n'ilay amboara zany fa raha ohatra ka mandray anjara matetika amin'ny lalao ohatran'ireny zay azo lazaina mitovitovy amin'ny kanina mihitsy reny fananan'ireny raha mandray anjara matetika ny Barea de Madagascar ampandraisana anjara dia inoko maromarina tokoa fa mety havita zavatra tsara no ny laharana fahatelo vita farany teo zany. Ho an'ny Jeux des Îles misy ny fanantenana, tena misy ny fanantenana azahoantsika vokatra tsara ny amin'ny Jeux des Îles. Ny zavatra tsara marena ihany koa dia tsara homana iny COJAFA 2015 iny satria tao anatin'ny fotoana lavalava no nanomanana azy nisy ny fampifondronana voalohany, nisy ny fampifondronana faharoa ary nisy ny fampifondronana fahatelo zany hoe ampy de ampy tokoa zany ny fotoana niomanana tamin'ny COJAFA 2015 iny. Maro ny zavatra nampitaina tamin'ny joueur ny lesona rehetrarehetra ao anatin'ny baolina kitra dia tafita tany amin'ny mpilalao avokoa dia ao anatin'izay ihany koa moa zany mitohy any amin'ny fifaninanana andraisana anjara amin'ny Jeux des Îles zany zay zavatra zay ary ny tsara ihany koa dia tsy misaraka ireo mpilalao izay nandray anjara tamin'ny COJAFA 2015 zany no andray anjara amin'ny Jeux des Îles ka zay no afahako milaza fa misy ny fanantenana satria efa mifankalala tsara ilay mpilalao efa azony zareo tsara ny paikady rehetrarehetra zay entina hiatrika izany Jeux des Îles zany dia mananteny tsika fa ahita vokatra tsara amin'ny Jeux des Îles. Ao anatin'ny fanomanana ihany koa ny fanitsanana amin'ny kanina 2017 ny Barea de Madagascar zany hoe mifanesinesy ny fananana rehetrarehetra vita ny COJAFA 2015 dia hiatrika ny fanitsanana éliminatoire kanina 2015 zany Barea de Madagascar zay ny andro voalohany moa zany dia atao any amin'ny République démocratique en Congo Madagascar moa zany zay ray vondrona amin'ny RDC Congo amin'ny Angola ary amin'ny Centrafrique zany. Ao anatin'izay fananana zay moa zany dia ray ihany no tafita voalohany zay ray voalohany tafita any amin'ny kanina 2017 miampy an'izay laharana faharoa tsara indrindra ao anatin'ireo vondrona maromaro zay mifaninana zany ka efa ao anatin'izay
fiomanana amin'izay fanitsanana kanina 2015 zay 2017 zay ny Barea de Madagascar dia andeha hiatrika zay aloha zay any Kinshasa amin'ny efatra ambin'ny folo ny volana Jona zany. Ny fiomanana ho an'ny mpilalao avy eto an-toerana moa zany dia efa mifandray ihany tamin'ny fiomanana tamin'ny Kozafa fa araka ny efa fantatsika ihany koa misy ireo mpilalao mpila ravinahitra avy any ivelany zay anatevin-drarana any mpilalao avy eto an-toerana ka ho anay mpanazatra zany moa ny anjaranay sy ny adidinay dia ny mampifandray sy mampita ny fiarahany milalao an'ireo mpilalao atsika avy any ivelany sy ny mpilalao avy eto an-toerana satria tsy maintsy izay fantatra fa mahay sy en forme indrindra amin'izao fotoana izao no hiatrika an'izay fanitsanan'ny kanina 2017 any Congo zay. Somary mahaberesaka ihany moa ny hoe misy ny olona milaza fa tokony ireo mpilalao avy eto an-toerana ihany no mandray anjara amin'izay fanitsanan'ny kanina zay kanefany matotsika manana mpilalao avy any ivelany dikan'izay anisan'ny mpilalao tsara teto an-toerana izy ireo matoa lasa ny lalao tany ary izay ihany koa ny firenena rehetrarehetra ihany koa dia zay taona zavatra mitranga hoe zay mpilalao fantatra fa mahay no voatazona ao anatin'izay fanitsanana rehetra zay ka izay na tonga hoe jerena zay mpilalao tena miendrika na ho an'ireo mpila ravinahitra avy any ivelany na ho an'ireo mpilalao avy eto an-toerana zany dia zay hitanay mpanazatra fa mahafeno ny fehipetra afaka hiady amin'izay lalao zay no hiatrika ny RDC Congo amin'izay fa efatra ambin'ny folo ny volana Jona zay. Zay sy arsena malabary moa zany tena fahalalan'ny olona azy efa ela izahay no nifankalala na tamin'ny mbola mpilalao ary dia efa niara-ny lalao zay ary tao amin'ny lafiny fanazarana ny Barea de Madagascar koa tsy voalohany akory zay niaraka fa efa natititetika any fankalala tsara zay ary miresaka tsara ary mifandray arakevitra sy ampo tsara mino fa tsy de misy ny olana fa voninahitry Madagasikara no arovana dia tsy maintsy mijery an'izay zavatra tsara rehetrarehetra ahitana fandresena any RDC Congo zany. Ny fandehan'ny lalao any amin'ny lalao any an-tanin'olona aloha tsy maintsy maily foana, tsy maintsy prudent foana ianao zany satria any an-tanin'olona ianao be da be ny zavatra mety hitranga any dia tsy maintsy ampitaina mesure zay hoe mila maily foana amin'ny ankapobeny na izany na tsy zany ny paikady rehetrarehetra petraka tsy maintsy atao matotra tsara ny fiarovan-tena raha vao any an-tanin'olona ary tsy maintsy fantara tsara hoe ahoana ny filalaon'ny adversaire dia tsy maintsy maniditra rano-mafy ianao zany fa nefa ny ao anatin'izay fanidina trano zay ihany koa dia afaka manao an'ilay hoe contre attaque na attaque rapide ianao zany mba homena surprise an'ilay adversaire dia efa zavatra efa nirahan'ireo mpilalao satria ireo mpilalao reo ny tsy de tena vaovao ataoko hoe roa ngambany ny ray ngambany tena vaovao am'ireo zay mbola tsy niaraka tamin'ireo groupe de Juve zay avaolareny fa sisan'izay na Carolus na Jordan na i Joan Paul na i Zoutsar na i Badio na i Paulin efa mifankalara ary efa ela niaraka taminay fa malala ny paikady rehetrarehetra zay aperakay dia izay rehefa milalao any an-tanin'olona zany dia tsy maintsy amafisina tsara ny fiarovan-tena ary ao anatin'izay fiarovan-tena zay rehefa azo ny baolina dia mandeha amin'ilay attaque rapide zay manavanana antsika malagasy eo amin'ny hafainganam-pandeha tsy miova amin'izay mety ho paikady entina zany dia ao anatin'izay ny tadiavana na farafaratsiny raha ny an-tanin'olona farafaratsiny ady sala raha mahita fandresena moa zay ny tena zava-dehibe dia hiady mafy zany na mpinazatra na ny mpilalao zany. Azo lazaina hoe tao anatin'ny fotoana fo zay dia azo lazaina hoe ny efa nitraka ny baolina kitra malagasy tao aoriana ny vokatry ny Kozafa zay nandraisan'ny Barea de Madagascar anjara tsy andraraka ilombe-andoha izahay zay ary ny voninahitry Madagasikara any fa anome zay tena faraherinay ampiakatra ambonimbony kokoa izany lanjan'ny baolina kitra malagasy zany ary angamba fotoanany angambany am'izao satria efa manomboka mihiratra ao antsika zany ary misokatra ao antsika ny varavarana amin'izany fahitana fahombiazana zany dia tsy maintsy hiady mafy hitondra fandresena sy hitondra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra.